Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andro ny fiangonan'Andriamanitra. Kristianina, andro ny fiangonan'Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7, ny 17 hatramin'ny 17. Kristianina, andro ny fiangonan'Andriamanitra. Zay rehetra fantatsika momba n'ilay taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana 7 tany Azia, dia ity ho an'ny fiangonana tany Filadelfia ity ihany no tsy mba nahitantsika afa-tsy fiderana. Ny fiangonana tsy mba nahitana tsikera toy ny an'ny fiangonana sasana izy. Ambara mantsy fa ilay Kristy izay manana ny fanalahidin'i Davida, lay mampanjaka ny marina, lay masina no manjaka ao amin'ny fiangonana, ka dia hita taratra izany fahamasinana izany tao amin'ny fiangonana tao Filadelfia, izay tsy mba niharoharo, tsy mba nifangaro tamin'ny sinagogan'ny Satana. Manana anarana velona voasoratra ho azy izy ireo, ary nampirisihana mihitsy mba hiazona mafy zany fahamasinana ananana izany. Fa raha maharesy izy dia ambara eo amin'ny 12 fa hatao andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Mazava arak'izany fa ny kristianina mpandresy, nandresy amin'ny asany ratsy sy ny naresy ny fakapana samihafa, no kristianina andry fiorenan'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany aza, fa raha vakitsika hatramin'ny 17 dia misy anarana vaovao omen'Andriamanitra ho an'ireo kristianina mpandresy, kristianina andro ny fiangonana ireo. Asalotra azy ny anaran'Andriamanitra, asalotra azy ny anaran'ny lay tanàna vaovao dia Jerosalema vaovao. Eny, asalotra azy ny anaran'i Kristy. Ampirisihana sy tao mamandrakariva arak'izany isika fiangonana, haharitra fizahan-toetra, hiaritra eo anatrehany izay mety ho fakapana maro samihafa, ahatonga antsika ho fiangonana sy kristianina mpandresy, ka handova ny anarana tsara izay omen'ny tompony. Ilazany soratra masina azy eto dia hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Ahoana no hahatanterahantsika kristianina ny vinan'ny FJKM manao hoe amin'ny taona 1840 dia mbola ho firenena kristianina i Madagasikara. Marina fa tamin'ny fotoana nanoratana ity taratasy ho an'ny fiangonana tany Filadelfia ity dia tsy mba nisy azo nanakianana azy. Fa fantatsika rehetra tsara ankehitriny, miaraka mafantatra isika fa ny fiangonana 7 tany Azia dia efa lasa faritanin'ny Silamo avokoa ankehitriny, efa nesorina tamin'ny satroboninahitra. Tsy naharitra teo anatrehan'ny fanenjehana sy ny fakapanahy izy ireo, tsy niazona ny finoana. Ahoana no ataontsika fiangonana ankehitriny?
hiazonany zany finono zany hatramin'nyzato taona ho avy, eny hatramin'izay havian'ny Kristy eny amin'ny raha ololanitra rahatr'izay azy. Ho an'ny fiangonana tany Philadelphia, niazona ny azy izy mihoatra noho ny rehetra, fa tsy niazona ny azy izy, tsy niazona ny finoana hatramin'ny farany. Ho antsika kosa, ampirisiana indrindra amin'izao famaraparanana ny volana, mamaraparana ny nandiniana ny loha hevitra hoe tany mafy ny finoana, dia efa fantatry ny fiangonana sahady fa tsy maintsy hisy rivotra hitsoka, hisy ampisamboaravoara, hisy ranondrika izay hanozongozona ny finoana kristianina, mety anambatambazana anao amin'ny harena, amin'ny vola, amin'ny fahefana, amin'ny laza, amin'ny tombontsoa manokana, eny mety eo anatrehany izay safidy, eo anatrehany aina sy ny finoana azy. Fa ho anao, tany mafy izay anananao. Dia ho anarana velona ianao, ho anarana azon'ny fiangonana ianteherana, tahaka ireo martyra kristianina fahizay, endre tsarotsika ny amin'ny Stefana, izay namira piratany voninahitr'Andriamanitra. Azontsika tany saina ny anaran'ireo martyra soa, izay nanaiky hatramin'ny fahafatesana ny finoana marina. Dia ianao ihany koa hisalotra ny anarana velona izay omen'Andriamanitra ho an'ny mino izay mino azy. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao zahay noho ny amin'ny teninao, teny izay namangy anay, mampahery, manohana anay, fa amarinonao hatrany ny teninao hoe tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Mangetaeta ny hovonjena izahay, te hisalotra ny anarana izay hosoratan'ny tananao, dia ilay anaran'ny Andriamanitro sy ny tanànan'Andriamanitro dia ny anaran'i Kristy. Entinay ambavaka eo anatrehanao ireo kristianina any amin'ny tany miady, any amin'ny tany feno fankahalana, any amin'ny tany voararany mivavaka, mba hiazona mandrakariva ny finoana marina. Ary tsy ho azy ireny ihany, fa na ety amin'ny taninay izay maro ny fanenjehana, maro ny fizahan-toetra, maro ny fakapanahy izay mitady andrendrika ny kristianina. Ianao ampijoro anoherana ny sinagogan'ny Satana amin'ny endriny maro samihafa, ka hatonga ny fiangonana ho velona, hatonga ny kristianina ho andry ny fiangonana. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.